Manantena an'Andriamanitra izany indray no lohahevitra hiarahantsika mandritra ny volana Desambra. Ndeha hanoloanantsika ny salamo fahatelo amby fitopolo manomboka amin'ny andininy faha 120 hatramin'ny fahavalo amby roapolo farany. Salamo fahatelo amby fitopolo manomboka eo amin'ny andininy faha 120. Mitsangana hanome voninahitra ny Tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: raha lotika ny foko ka voatsindrona ny voko, dia niketrinao ka tsy nahalala. Eny biby teo anatrehanao aho, nefa izao dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako ankavanana ianao. Ny saina omenao no hitondranao aho, ary rehefa afaka izany dia horaisinao amin'ny voninahitra aho. Iza no hay any an-danitra, ary tsy misy ety ambony tany iriko takanao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mafoy anao. Fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko, mba hilaza ny asanao rehetra aho. Amen. Ndeha hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay satria mandahatra ny fiainanay isan'andro ianao. Tsy mbola nandisy fanantenananay ianao raha maraina, fa naposaka ao hatrany ny masoandro. Tsy mbola nandisy fanantenananay ianao, fa mbola nampandeha ny tongotray, ary indro nitarika anay ho tonga soa eto amin'izao fanompoana masina izao indray. Mankasitraka Tompo no ny famindramponao vaovao, efa namanginao ny tsirairay, fa ato amin'ity fiaraha-mivavaka ity dia mbola manantitanana aminao izahay ka mangataka. Ny amelanao ny heloky ny fiangonana ka azonay matoky, fa eto ianao mahafeno ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, tsy mahafoy na mahasaraka anay. Dia ho vitanay araka ny sitraponao izao fotoana izao, ary ho fanomezam-boninahitra anao. Andraisanay hery avy aminao koa no ny soratra masin'izay ho vakiana sy ho toriana aminay, mba hanantenanay ianao Andriamanitra. Mitenena ary Tompo araka ny fombanao, fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Salamo fahafito amby telopolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Salamo fahafito amby telopolo manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Amin'ny anaran'ny Tompo: aoka tsy rehetra ny fahatezeranao no ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialona ny mpanao meloka. Fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy, ka halazo tahaka ny ahi maitso. Matokian'i Jehovah ianao ka manao vasoa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'i Jehovah ianao, dia omeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matoki azy fa ataony tanteraka. Ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny tatao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza teritra an'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Ray masino, manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny Tompo aneriavana mbola miaraka amintsika amin'ity fotoana ity. Voatsela fa tamin'ny larobia lasa teo isika miaraka tamin'izao anjara mofinaina izao, ary dia indro ho fanombohana ny volana Desambra mbola voalahatra indray ho sakafom-panahintsika ity salamo fahafito amby telopolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito ity. Ho antsika izay mety tetoka nahatsiaro, dia navana manokana mba ho fototry ny hafatra tamin'izany alarobia izany. Ny andininy fahafito manao hoe miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Amin'ity an'ity dia ho alaintsika isan'andininy ireo mandrafitra ny anjara mofinainantsika, ary ahorona amin'ny lohahevitra hoe manantena eo am-piandrasana an'Andriamanitra. Manantena eo am-piandrasana an'Andriamanitra. Nisy zazalahy kely anankiray, miasa ny ampitan-dranomasina ny rainy.
rehefa madiva ny krismasy dia naharay vaovao izy menakavy kely tatia tanindrazana fa ho avy hiaran-kalazan'Andriamanitra ny krismasy io rain'io. Mbola tsy fantatra ny daty satria mbola manamboatra ny atota taratasy rehetra ahafahana mitododo an-tanindrazana. Fa ity zazalahy kely ity isan'andro mialohan'ny andeha hianatra rehefa tafahoana izy raha mbola misy fotoana koa dia miandry eo am-baravarakely. Avy mianatra tsy dia misy miditra amin'ny lohany loatra izay fianarana fa mbola miandry eo am-baravarakely raha oviana ihany ny tonga hidada. Fantany tsara mantsy ny dadany. Fa rehefa sasatra ny andro toy izany izy, tonga ihany ny fialan-tsasatra Noely, efa madiva ny krismasy, dia nitsahatra tsy ny andro tsony izy. Ahony reniny, aza kivy re, fantatrao tsara dada, ho avy izy, tonga sofoana izy rehefa tonga. Fa tonga tokoa ny dadany, ary dia faly izy, nitsena ny rainy teny ambavahady. Toy io zazalahy kely io isika, manantena, miandry, fa indraindray dia kivy ihany. Saingy ny soratra masina no toy ilay ireny mpianakaviana mampahery antsika. Aza kivy, fantatrao tsara Kristy ilay andrasanao. Rehefa ho avy izy, tonga sofoana mivonoana hitsena azy. Manantena eo am-piandrasana an'Andriamanitra. Ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra dia anipia-tsika fitaomana efatra. Ny voalohany dia ny hoe manantena miandrasan'Andriamanitra am-pitoniana. Hoy ny soratra masina eo amin'ny andininy voalohany, aoka tsy rehetra ny fahatezeranao ny amin'ny mpanao ratsy ary aza mialona ny mpanao meloka. Andraso amin'ny fitoniana tsy ampahatezerana Andriamanitra. Efa mandeha eny ny fotoana rehefa mierikerika mijery ny manodidina isika, tahaka ny Asafa voalaza tao amin'ny Salamo 7:20. Dia hoy ny andininy faha 1:20 no vakiana teny am-piandohana manao hoe raha lotika ny foko. Indraindray dia tezitsika ny amin'ny fanambinana izay azon'ny mpanao ratsy, ny amin'ny torariny omena ny mpanao meloka. Aza tonoina fa ao anatin'izany zavatra mitranga izany dia miandry ny tompo isika. Aza andrasana ampahatezerana ny tompo. Raha mijery ny manodidina ianao mety ho tezitra, lotika ny fo, fa banjino Andriamanitra. Ny fahatezerana mijery ny manodidina ambinina dia mety analanao amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, andraso am-pitoniana sy amin'ny fahatokin'Andriamanitra. Ny faharoa eo amin'ny andininy faharoa, andraso ampaherezana Andriamanitra. Eto amin'ny andininy faharoa ity izay tsy ho vakiana no antony fotoana, dia hitantsika fa hoarin'Andriamanitra ny ahitra, ny bozaka, ny mpanao ratsy. Tsy nijaina faingana tahaka ny ahitra, alazy tahaka ny ahamaitso izy. Tsy misy lanjany eo anatrehan'Andriamanitra bozaka manahitra, malemy sy marefo toy ny ahitra ny ratsy fanahy, na dia miseho manan-kery sy mitratreva azy no ny arena sy ny fanambinana eo am-pelantanany. Andraso ao anatin'ny faherezana Andriamanitra. Mahereza fa malemy izay miantehitra amin'izao tontolo izao, miantehitra ny ara-tsim-panany, aringana toy ny ahitra, alazo toy ny ahamaitso ireny. Ny fahatelo, andraso ary antenao ampitiavana Andriamanitra. Raha lazaina hoe aza tezitra amin'ny mpanao ratsy, dia tsy mijanona eo ny fitaoman'Andriamanitra araka ity soratra masina ity, fa hoy izy manaova soa. Misy olona manao ratsy, misy olona manatsotra ny tanany, tsy ianao ny tsara, fa ianao manaova soa. Ataovy ampitiavana ny asanao, manaova soa mitodia amin'ny hafa,
fa ampisehonin-drano anao tahaka amin'ny tataovonana Andriamanitra. Anome anao izay iriny ny fonao izy, hoy ny soratra masina eo amin'ny 4. Ampifaliana no anantenana sy andrasan'Andriamanitra koa araka ny voalaza teo eo amin'ny 5. Tsy isy fiangonana ka hoe hiandry ny fiavian'ny tompo dia hiondrika alahelo, fa tena hitraka ampifaliana, atoky an'Andriamanitra, ahery ao amin'Andriamanitra fa tsy tahaka ny bozaka sy ny ahitra. Tena azoto anatsotra tanana anao asa soa, fa tsy anao ampimamba tahaka ny mpanao meloka sy ny mpanao ratsy. Hiandry ampifaliana, ampitokiana ao anatin'ny faherezana sy azoto anao asa soa. Fa ny tapany faharoa izay ao anatin'ny 5 hatramin'ny 7 dia ho antsika tsirairay kosa. Ny soratra masina dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ankilo amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fataony tanteraka. Ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ndrarino anao tahaka amin'ny tataovovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tehitra amin'izay ambinina amin'ny lalany fa dia amin'ny olona izay manana sain-dratsy. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, aza mandeha irery. Ny voambolana manao hoe ankino dia ahitana sary na kodiarana mikodia. Ho moa ny dika teny hoe ampihodino, ataovy mihodina ao amin'Andriamanitra ny lalanao. Tena sary ny fiarakodia mandeha. Ao koa ny hoe azera ho aminy ny vesatra rehetra, fa milaza koa ny hoe ario ao amin'Andriamanitra. Tena hoe fanariana mihitsy ve. Tsisy dika ny fiainanao fa apetrao amin'Andriamanitra. Izy no mandavorary ny lalanao, izy no mahatanteraka ny mombanao rehetra. Tena hoy Paoly apôstôly ny asan'ny apôstôly hoe tsy ataoko zavatra akory ny haiko, ahavita ny aliako. Tsisy dikany aza tao zavatra inona akory fa apetrao amin'Andriamanitra. Ataovy mihodina miaraka amin'Andriamanitra ity tontolo andronao ity. Ataovy mihodina miaraka amin'Andriamanitra ny fiainanao manontolo, na ny anio, na ny ampitso, na ny ho avy. Aza mandeha irery, hivoaka eto ianao, hiatrika tontolo andro, dia tsarovy ny teny ankino amin'i Jehovah ny lalanao. Tsy ankinina amin'ny fiara fitateram-bahoaka, tsy ankinina amin'ny mpamily, tsy ankinina amin'ny fahaizanao mitondra fiara, fa ankino amin'i Jehovah ny lalanao. Havelao zany hihodina araka an'Andriamanitra. Ny faharoa, aza miasa irery, matoky azy fataony tanteraka. Raha milaza ny hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao, matoky azy ataony tanteraka, dia te hampanantenantsika fa mahita ny lavitra indrindra Andriamanitra. Ny mpitondra, ny mpitarika dia efa mahatsinjo lavitra mihoatra noho ny entina. Raha isika entina ao anaty fiara, tsy mahita afa-tsy ny mpepita lalana, fa izy efa mahita ao ambadiky ny fiampitana. Izany ry havana ny fomba an'Andriamanitra. Raha miantso antsika izy manao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao, matoky azy ataony tanteraka. Mahita lavitra ny tompo izay anakinantsika ny lalantsika. Tsy hoe hiodikodina fotsiny eto an-tany eto isika, fa mbola lavitra noho izay eto an-tany no hitondrany antsika raha manaiky ianao anankana ny lalanao. Ao amin'ilay mandrakizay, izay na tsy mbola hitantsika azy, hoy ny bokin'ny Romanina 5 dia efa antenaintsika sy ivelomantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, any amin'ny 7 dia amafisina ny afatra efa nampitondrainy. Manantena eo am-piandrasana ny tompo aza kivy. Izay ilay 7, miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Manantena eo am-piandrasana an'Andriamanitra. Mba tsy ho kivy tahaka n'ilay zazalahy kely niandry ny rainy. Fantatrao Kristy, raha ho avy izy dia tonga soa eo foana. Ny antso hamezana ny afatr'Andriamanitra ry havana dia ny hoe
Jesosy Kristy ilay atao amin'ny toerana kely na iliky ny mpiarabena tamin'ny fotoanandro tao an-tranon'omby dia tonga namonjy izao tontolo izao, ny velara-tany eto amin'izao tontolo izao, ny mponina manerana izao tontolo izao. Ilay Jesosy Kristy izay nampanginina tao Betlehema dia tonga tompony teny farany raha ho avy hitsara ny velona sy ny maty. Nahatongavany tao amin'ny teboka kely tao ampahitromby dia ny amonjy izao tontolo izao manontolo. Ny nahanginany tao Betlehema dia ny iomanany hanana ny teny farany amin'ny fitsarana raha ho avy izy. Efa tonga ny tompo, tonga nofo ny aranonina tamintsika, tonga teny eto anatrehantsika ankehitriny fa ho avy indray hitsara manantena eo am-piandrasana an'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao izahay fa Antsipria no nanafarana ao anay niaraka tamin'ny anjara soratra masina ivelomany fiangonana amin'ity tontolo andro ity. Ampitoneo izahay azavela isafoka aoka tsy holotika ny fonay ndrao hiala amin'ny fahatokinana ao Andriamanitra izahay. Ataovy maimbanjana anao Kristy izahay fa tsy fantoka amin'izay manodidina anay, toa mitaona anay hiembotra tsy hanantenanao. Ampaherezo izahay ary ataovy matanjaka mihoatra noho ny azo mafy indrindra maneran-tany fa tsy toy ny ahitra izay ho levona sy halazo ihany tahaka ny mpanao ratsy. Meo anay ny fitiavana mba hahafanay manatsotra tanana amin'ny hafa amin'ity an'io ity Andriamanitra dia azavela hevitra ny fahorinay izahay fa ataovy mieritreritra koa ny fahavoazan'ireo mila vonjy. Andriamanitra ampifaliana sy ampiravoravoana no hiandrasana ianao aok'izay hitraka amin'ny fanantenana mandrakariva. Misaotra anao koa fa raha makivaky ny tontolo andro sy ny tontolo ny fiainanay izahay dia avelanay ianao ary miantso anay mba hampiodana ny fiainanay araka anao Andriamanitra. Hatoky anao ilay mahita lavitra mihoatra noho izay hitanay hatrany amin'ny mandrakizay. Tsy kivy izahay fa mitombina tsara miandry anao ary manantena anao. Misaotra Jesosy Tompo fa tao amin'izay teboka kely naniliana anao no nanitaranao ny fanjakanao ho an'izao tontolo izao. Miandry anao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izahay. Misaotra Jesosy Tompo fa nanaiky hampanginina tany Betlehema ianao saingy ho tompony teny farany fanantenanay eo am-pitsarana. Dia indreto ary izahay ny amin'ny ampahany vavaka efa notononay ho amin'ny andavanandrom-piainanay mbola miantoraka aminao ka mitondra eo anatrehanao ny tsy fahasalamanay tsirairay, ny fanaintainan'ireo mpiaramonina mpiarabelona aminay havana mantsakaiza mety tsy fantatra akory azy. Ho amin'izy ireny ny tanamairinao anarina ny fahasalamana ho aminay koa. Indreto izahay mitondra ny manamanjo tratry ny famoiza-malala eo ambany fampionona ny fanainao masina ary tsaronay ao anatin'izao vavaka izao ireo voafonja mesy miandry fitsarana, voapanga tsy araka ny rariny, andahatra azy eo amin'ny fitsarana ianao ary ampiariary ny fahamarinany tahaka amin'ny tataovonana kokoa araka ny teninao. Mbola mahatsiaro amin'ny bavaka ireo karazana olana samihafa mety mitambesatra aminay izahay Andriamanitra. Ao ny manana olana harankonana, fifandraisan'ny mpivady, ny mpivady sy ny ray aman-dreny, ny raitapo, ny fianakaviam-be. Ao ireo manana olana ara-piaramonina mety tonga eny amin'ny fitsarana. Ao ireo manana olana eo amin'ny asa aman-draharaha. Ao ireo manana olana amin'ny fianarana, ny olana amin'ny fiainany manokana. Tompo amin'izany rehetra izany dia atao fantatray fa tompo ny fanalahidy ianao ary tompo ny familiana ny fiainanay koa. Apetraka eo am-pelatananao ny fifalinay. Ambeno izahay tsy hifaly na
ireare araka an'izao tontolo izao amin'ireny karazam-pifaliana na tompo-pahasoavana amangina ho anay ireny. Tompo Andriamanitra dia ho tsarovanao amin'indrafonao ny firenenay ary ametrahanao ny fiadananao ao anatin'izay lalana sarotra mbola diaviny ankehitriny. Tsy ho adononao ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo kristianina manerana ny tany, indrindra ny amin'ny tany misy ady, ary ho avelanao tompo ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, anana anjara tsara melona fanantenana eo amin'ny fiarahamonina hijoroany ankehitriny. Atambatray ny vavakay amin'ny anampianarin' Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Mampahiry anao sady mamonjy ianao aho. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.